Faltafaraka amin'andray tomboky lasy tombovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny ara bary ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany no samborina ary anaovana fanadihadiana sy atao famitorana ao amin'ny sampana Elokabevavy ny fiadanana ny kolonely misotro ronono Rabe Jules mpitarika ny antoko tiako i Madagasikara ho Toliara. Ara-dalàna ny fanadihadiana azy hatreto, tsy misy herisetra ary voahaja ny zony voapanga hoy ny mpisolo vavazy raha nitsidika ity manam-boninahitra misotro ronono ity teny fiadanana omaly niaraka tamin'ny birao politika TIM. Tsy mbola fantatra sy voafaritra mazavatra amin'izao ny antony nisamborana sy anaovana fanadihadiana azy raha ny fanamafisana ankilan'izay. Miantso ny amotsorana azy ireo mpikambana ny birao ny antoko TIM ao Toliara. Fanadihadiana eo amin'ny sary Niartanjo. Tonga nitsidika ny kolonely misotro ronono sady mpitarika ny antoko tiako i Madagasikara ao Toliara teny amin'ny bourgade-ny gendarmerie sampana Elokabevavy teny fiadanana omaly ny birao politika sy ny solombavam-bahoaka tiako i Madagasikara. Tsy miditra amin'ny antony nitazomana azy ny antoko fa fitsidiana amin'ny mampikambana feno azy ao anatin'ny antoko no natao. Tsy mety tsy mijoro manohana ary mankahiry azy ny antoko TIM hoy ny fanazavana. Araka ny vaovao efa fantatritsika moa zany dia nisy ny fisamborana sy fitazomana ny mpitarika ny antoko Madagasikara eo amin'ny voafaritra ny Toliara. Dia araka ny vaovao fantatra dia tia fiadanana ny toerana misy azy. Dia ao anatin'izay hoe fianakaviam-ben'ny antoko Madagasikara zay dia tonga eto zany zay mabirao politika misy ny solombavam-bahoaka ny mpandrindra nasionaly ary mitondra ny avoka ihany koa batoney zany mijery mahakasika ny resaka lalàna manokana. Tsy resaka ny fomba sy ny antony hitazomana azy ity zay satria anjaran'ny mpahay lalàna no manao an'izay. Fa zay kosa mijoro eto amin'ny fianakaviam-ben'ny antoko tiako Madagasikara zay hoe rehefa misy ny zavatra mahazo ny namana mpikambana indrindra fa ny mpitarika dia tsy maintsy mijoro ny antoko makahery sy mpikambana ao anatin'ny antoko TIM zay. Ara-dalàna ny fanadihadiana azy hatreto. Tsy misy herisetra ary voahaja ny zony voapanga hoy ny mpisolo vavazy. Fanadihadiana olona iray zany dia mazava tsara misy lalàna tsy maintsy ajaina zany dia ny zon'ny olona zany izay atao fanadihadiana satria olombelona ary mipetraka ihany koa ilay hoe présomption d'innocence zany. Zany hoe verina ho toy ny tsy meloka ny olona rehetra zany aloha fa ny fanadihadiana fotsiny io atao io dia niona taminy ny tenako. Niona tamin'ny olona izay atao fanadihadiana ny tenako ary dia mazava tsara zany fa hatreto aloha dia tsy misy ny olana zany mahakasika ny fisotran'ny fanadihadiana fa mipetraka tsara voahaja tsara ny zoany dia mitohy zany ny famitorana. Mikasika ny famitorana moa zany dia mbola hitohy amin'ny herinandro fa izay dia efa ambony sahady ny moral zany satria rehefa mifampiresadresaka tamin'ny teo tenako dia amin'ny sehatra le entina fiarovana anazy dia mazava tsara zany ho anay fa ty olona io zany aminay dia tokony hivoaka anatin'ny fanadihadiana ny mahatsimeloka anazy na tsy mampisy an'ilay atao hoe charge zany dia hitatsika ao moa zany toy any raharaha fa mitsindrina zany dia mirosoma tsara ny fanadihadiana tsy misy ny olana hatreto. Eninandro izao no nitazomana ity manam-boninahitra misotro ronono ity. Tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny antony nisamborana sy anaovana fanadihadiana azy raha ny fanamafisana. Mitaky tsy misy fepetra ny amitsorana ity ray aman-dreny ity kosa ny mpikambana TIM ao Toliara raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Noho ny fanamborana any Andriamatoa Rabe Jules dia mijoro zahay mpiara-mitolona aminy, mpiara-antoko aminy eto Toliara eto mba hanohana azy amin'izao zavatra mahazo azy izao. Mariny eto fa iny ray aman-drenina iny iny mpitarika iny dia olo manamaha izy azy raha eto Toliara no asian-teny ka mangataka an-tanandroa mba hamotsorana na hanafahana any Andriamatoa Rabe Jules mba hiverina aty an-tany fa tena mikolay ny vahoaka ny Toliara amin'izao fanamborana azy izao. Tsara mariny eto fa ny antoko tiako Madagasikara mbola tsy miala fa mbola manohana any fanakana fanavaozana ka mangataka zay tokony hanamorana
zao zava-misy zao. Ratsaivina no samborina tao an-trano ny tany Toliara ny kolonely Rabe Jules ny talata lasa teo ary nentina ty Antananarivo atao fanadiadiana io izay tsy mbola fantatra mazava ny antony. Itoy amin'ity herinandro ity ny fanadiadiana azy ho ny mpisolo hafa ka mantarana ny tena marina momba ity raharaha ity. Andrasana ny toy. Lafim-baovao hafa kosa indray fandorana ny nina natao no nitranga tao amin'ny rovan'Ambohitra Atrimo raha jerena ny tombana tsotsotra ho ireo tompona ndraiky mpanjakana tonga teny an-toerana androany. Tsy naharena inona na inona ny mponina manodidina nandritra ny zava-nitranga ary tsy tao an-toerana ihany koa ny mpiambina nandritra ny loza. Tsy niandry ela fa ny atoandro teo dia tonga teny an-toerana ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohitra Atrimo Mamy Rabenirina, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny lehibe ny faritra Analamanga. Tady bavaon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Nitrangana famaizana omaly tokony ho tamin'ny 120 alina ny rovan'Ambohitra Atrimo raha ny fanadiadiana tsotsotra efa natao dia fanahiniana natao ity fandorana ity satria raha ny fantatra dia ny alohavana fanimbana ireo tsangambato manodidina ny asa ratsy vao nanohy ny fandrehetana ny afo izany hoe no tana fahatanteraka ny lapa sy ny rova hoy ny fanazavana. Tsy naharena inona na inona ireo mponina manakaiky ny rova nandritra ny fotoana nitrangan'ny loza ka ny fijerena ny afo sy sanoazon'izy ireo natao. Nisy ihany koa ny ezaka kely natao toy ny fanapahana ny hazo teny amin'ny manodidina mba hanakanana ny fianaky ny afo, nisy ny fivoriana sy ny fombafomba ataon'ireo taranaka eo amin'ity toerana ity. Le ataorinantsika ito zany fitahi miandalana. Io natao fitahi miandalana ao ireo ray aman-dreny masina no miafina. Dia io zany no nidoran'ireo tsy matahototy. Ary rehefa fantelony ny androany, fantelony alina ny fandorana amin'ny vohitra. Satria ao ny famonoana asina. Tsy antony lehibe isin'izao dia ny famonoana asina foana ny mpitsahan'izay zavatra fa tsy dia tena hoe izy tombontsoa anazy manokana izy fa ny famonoana ny hasina satria ny hasina eto mivoatra efa miverina amin'ny tena izy. Fantatra ihany koa fa nitondra fitaovana manokana ireo nahavandoza kanefa tsy nisy entana na zavatra nangalarina teny an-toerana izay vao maika mampitombo ny aya momba ny antony tena nahatonga ny fandorana. Manomboka eto dia hiova indray ny tantaran'ny rovan'Ambohitra Atrimo ary raha tsy mandray fepetra entitra dia hitovitovy avokoa ny kisary sy ny tranganyseho amin'ny fandorana ireo rova eto Antananarivo ka mila andraisana fepetra izany hianohy ireo rova ireo vakom-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohitra Atrimo. Zotry ny feo mandeha amin'ny fanadiadiana tsotsotra efa natao androany dia nahitana taratra hoe mety ho fanahiniana natao indray ny ipoiran'ny afo tetỳ amin'ny rovan'Ambohitra Atrimo satria tsy azo eritreretina mihitsy hoe inona mety ho fototry ny afo amin'ny ora sahala amin'ireny tsy misy mampiasa fatana ety, tsy misy mampiasa lakozia ety, tsy misy miriaria ety amin'ny alina fa dia izay moa zavatra mitranga. Malahelo amin'ny fo manontolo mino fa ny malagasy rehetra amin'izao satria ny tantara firenena izay anisan'ny fototra anankiray ngeza be raha ny tetỳ anivon-tany indrindra ny teto Ambohitra Atrimo no tena raha ny zava-nisy atao anatin'ny 10 taona farany tena inina fafana. Tonga tetỳ an-toerana androany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sy ny lehibe ny faritra Analamanga ny atoandro teo nambarany ireto solotena mpanjakana ireto fa ho asiana mpitandro ny filaminana maharitra eny amin'ny vakoka rehetra manerana ny Madagasikara iroso amin'ny fanenjehana kosa ny fitondram-panjakana raha vao marina faninina natao ity fandorana anseho teny amin'ny rovan'Ambohitra Atrimo alina ity. Izany dia fiara-miasa eo amin'ny BAP na ny brigade anti-piratage izay eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministera ny filaminam-bahoaka. Hatreto moa dia mbola ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka zany ny mpitandro ny filaminana mahakasika nyity famaizana ity fa ny azo tenenina aloha satria mbola misy ny atao hoe tsy ambaratelo ny famitorana sy ny fanadiadiana dia nahitana tavoangy izay misy pétrole zany manodidina ny lapa izay maio ka mety mahatonga ny petrakevitra mbola petrakevitra fa ny fanadiadiana no mamoaka ny fahamarinana hoe mety ninina natao zany
ny fandorana an'ilay izy noho ny fahitana n'izay petrola maro samihafa sy fandorana izay. Eo akaikin'ireo rehetra izay ao anatiny fitehirizana ny vakoka ny faritra Nalamanga, manolo-tanana amin'ny fanarenana sy ny famerenan-kasina ary ny fananganana indray ny lapa izay ao atao alohan'ny zoma zaora ny fanazavana nomeny lehibe ny faritra Nalamanga mpisolo-toerana. Eo amin'izay vaovao ny tranga am-piarahamonina izay miaramila enina no voalaza fa nanao fanafiana amin'ny tapiadina teny akaiky ny tetezana Ambodiady ny 20 aprily 2024 lasa teo. Lasa tamin'izany vola 770 tapitrisa ariary mahery hoy ny loharanom-baovao. Nidiny tamin'ireo miaramila nandray anjara mivantana no efa voasambotra miaraka amin'ny sivily 7 raha toka mbola misy ireo karohana raha ny fampitam-baovao ihany. Irakiraka miasa amina tompanjara solika iray anatitra io vola io any amin'ny banky no voaroba. Piasa taloha mpamily tao amin'ny mpanjara solika io no voalaza fa ato tongokotrika ny fanafihana. Efa tratrany zandarmy arila fiara sy moto telo, PASP miaraka amin'ny balavalo no ampiasain'izy ireo miaraka tamin'ny vola 720 tapitrisa ariary. Nivoaka tamin'ny fanginany manoloana eo ny ministera ny foloalinda sy ny etamajorony tafika malagasy. Tsy tompon'andraikitra tamin'ny fihetsika sy tranga nataon'ireo miaramila ivelan'ny asa ara-dalàna nampandreketina azy ireo fitondram-panjakana hoy ny fanambarana. Manameloka ny fanitsakitsahana lalàna sy ny tsy fanajana ny etika sy ny deontolojia mifehy azy nataon'ireo miaramila ireo ihany koa ny fitondram-panjakana. Nankasitraka tamin'ny fandraisana andraikitra avy nataon'ireo mpitandro ny filaminana ka nahafana ny sambotra ireo andiana miaramila sy sivily ny retsi-kombakomby io ka ampiatra avy ireo fepetra takilalàna mba hahafana manolotra ireo miaramila ireo eo anatrihan'ny fitsarana ny ministera. Momba izay indrindra dia misy ihany koa ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fitsarana. Ny miaramila iray voatonona ho mpiambina manokana Andriamatoa ministry ny fitsarana dia efa natsahatra tsy niasa tamin'izany andraikitra izany niaraka tamin'ny fataperan'ny asan'ny governemanta teo aloha noho izany tsy mpiambina manokana Andriamatoa ministra intsony izy amin'izao fotoana izao. Tsy tompona andraikitra amin'ny fihetsika ataon'olona tsirairay ivelan'ny andraikitra ofisialy nankinina aminy niaraka izany ministera ny fitsarana. Fantany vao naharainy vaovao makasika ity raha ity ny ministry ny fitsarana dia nanome baiko entitra avy hatrany mba tsy hisiany fanelanelanana na fanarena avy amin'ny iza na amin'ny iza ary mba ampiarana tsy misy atakandro ny lalàna manoloana ireo fihetsika mamofady ireo. Ampiarina araka ny tokony ho izy ny fepetra rehetra takilalàna ary atolotra ny fitsarana mahefa ireo voakasika rehetra mba hitsarana azy araka ny rariny sy nitsiny. Ny ministera ny fitsarana dia manamafy hatrany ny fanajany fanjakana ny tandalàna sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny rehetra. Izay ny mahakasiky ny fahavaovan'ny fampianarana kosa indray. Nivaky ny mpampianatra fa tsy voahaja intsony ny fampiarana ny fepetra ny an-tsekoly fa hitsivalana ny ray aman-dreny. Miova isaky ny ankizy araka izany ny sazy miankina amin'izay vokatry ny fifampiresahany eo amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny ho ny fanazavana. Mitakezaka avy amin'ny tsirairay araka izany azona olombanona satria mifampiankina ny asan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Fanampanazavana. Miaina fahasahirana na goavana ny eny amin'ny ivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao amin'ny fampiarana ny fitsipifehezana na disiplinina na ihany koa fandraisana fepetra raha misy fandikan-dalàna ataon'ny mpianatra arak'izay vaovao soratra mazava anatin'ny karne ifandraisan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny nanomboka ny taona 2024 no makaty. Betsaka ireo zavatra tsy azo ataon'ny mpampianatra natompana andraikitry ny sekoly intsony amin'ny ankizy iray ka masarotra ny fitaizana. Tsy misy afa-tsy ny fampiatsoana ray aman-dreny ihany araka izany no vahaolana rehefa misy ditra na tsy fanajana fepetra ataon'ny mpianatra. Tena tsy azo atao mihitsy ny manao sazy corporel. Hoe mikapoka, manongo, manety volon'ankizy amin'ny tsy misy dikany, mampandroalika, manisazy mamafa WC, eny fa naty mamafa tokotany satria misy tamin'ny andron'ny monsieur Tsarasidy rehefa nivory zay miaraka amin'ny zareo dia navordeny tamin'ny zareo olana inona zany Andriamatoa directeur ny azonay atao satria tena fanina zay surveillant resaka fampiarana discipline tsisy zany zany tena tsisy tsy mahazo mikapoka tsy mahazo manao teny mahery fa kosa ho anay manokana zany dia hoe mampanantona ndray aman-dreny zany hoe miantso ndray aman-dreny milaza raha misy fandikan-dalàna ataon'ny zanany. Fifanarana manokana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ny fanapaka-hevitra raisiny hanasaziana mpianatra iray na tsy karazany misy fifanoherana hatrany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany.
le ray aman-dreny misy anie no mitsivalana makeo alohan'le fitaizana ankehitriny raha ohatra zao hoe asa mety hoe miteny anakizana tapao volo androany le volo efa mahatratra 3-4 centimetre efa tena mivongivongo be raha pitsona mbola miteny amin'ny herinandro mbola tsy tapaka le volo le zaza ve afaka manapaka ny volony tsy maintsy le ray aman-dreny zany manao an'izay de voatery mampiasa le ray aman-dreny zay orin'izay tapao le volo le zanakao raha tsy tapaka misy le volo de tsy tanao zany fa de zay sazy voasolution anaty livrena zany hoe lasa individuel zany a fampiarana ny sazy a zay atao amin'ny ankizy satria be dia be nitranga efa niainana teto zany hoe tena tonga misy le ray aman-dreny de tena torina raha ohatra ka misy an'izao itory zay raha misy an'izao itory zay raha misy an'izao de vaovao foana moa ren'olona amin'ireny fa tena sarotra zany fampiarana discipline tena sarotra. Betsaka ireo fitsipika eny an-tsekoly ary samy manana ny azy ny rehetra. Isan'ireo ohatra ny fanajana ny fotodrafitrasa ny fanaran'ireo fipetrapetraky ny sekoly toy ny fanamiana sy ny taovolo izay mampiresaka. Tokony fameno ny asan'ny ray aman-dreny sy ny sekoly aolombalona ny ankizy araka ny fanazavana. Ny école dia tsy mitsinjo fa tsy ny aolombalona ny zanakao. Ka raha ohatra miditra ao anatin'ny mahaolombalona isika nefa tsy valanana reo ray aman-dreny izay fitaizana ataon'ny école izay dia akasasara izy ny fitendrena tsy misy zavatra azon'ny école atao zany anapiazana ny zanakao fa rehefa nanaiky ianao fa hiditra ao anatin'ny école dia tokony manaiky ny discipline ampiarin'ny école. Tsy misy olona anao sasadika amin'ny zanakao hoe andeha ampandoalika azy atsasakadiny na adiny iray eo amina tany marokoroko zany efa sadika zany anefa raha misy ditra kely madinidiniky ka ampanaovina kely amin'izay le zaza 3 minutes 4 minutes mba hirampelena aminazy hoe tsy mety an'ity zavatra nataony ity dia aoka tsy hanareo ray aman-dreny mandeha tsy valona be dia be manko l'école mbola mampiatra an'izay. Mizarazara ny hevitry ny ray aman-dreny. Misy ireo milaza fa azon'ny sekoly ataony manasazy ny ankizy be aziny ary azo ampiarina ihany koa ny fitsipika saingy mila fankatoavana amin'ny ray aman-dreny zany. Misy koa nefa milaza fa mila saziana ny ankizy saingy atao amin'izay zakany sy mifanaraka amin'ny tsy fanaran-dalana nataony. Raha amin'izao fiam-potoana izao manko ny sarotra ilay mikapoka ankizy indrindra raha herisetra loatra sao dia any amin'ny sao dia mafy loatra ilay izy na ohatr'izany dia tsy hita ilay ray aman-dreny atao indrindra hoe raha torô dia tsy mety raha torô aloha dia tsy mety ilay midaboka ankizy loatra raha ohatra hoe mahalana kely nga raha izy zany raha torô no nataon'ny ankizy tokony saziana ohatra ny any klasy rehetra tsy haiko hoe mandohalika ve na hoe punition na tokony izay. Amin'izao manko izao ny ankizy amin'izao raha vao hoe kapohana dia hoe antony anay ray aman-dreninay ohatr'izany dia tsaratsara kokoa zany mahita an'ilay zavatra ataony ilay ray aman-dreny dia mba mandinika koa ilay ray aman-dreny hoe tsy mety fa tsy tokony koa hoe inona hoe amin'ny metsiny an'ilay ampianarana hoe ny zanako tsotra izao satria manko tsika matetika miaran'ilay zanakitsika foana tsika aloha voalohany indrindra fa nefa ilay zanakitsika tsika tsy hitantsika ilay toetrany aty avelany fa ilay ao an-trano ihany no hita dia izay zany koa zany tsy mety koa izay zavatra izay fa sady diniana zany ny ataony ato ampianarana dia diniana koa raha mitaiza ilay zaza. Araka izany na misy aza ny lalàna sy ny fitsipika ny an-tsekoly mbola ny ray aman-dreny no masy mandidy amin'ny zanany amin'izay fanapahan-kevitra raisiny. Mandalo dingana 3 miavaka ny fanapahan-kevitra raisin'ny sekoly mialoha ny fiampatsoana ny ray aman-dreny io izay maharitana ny sazy na fepetra mifandraika amin'ny fandikan-dalàna misy. Tsy afa-miala ry tompony andraikitra feno ny rotonta amin'ny fanabeazana ny ankizy ka mitaky ezaka avy amin'ny tsiraray izany. Vavaony sosialy natomboka androany asa fanamboaran-dalana amin'ny komina Imery Mandroso distrika Anambohitra Atrimo. Akendrena manokana amin'izany ireo lalana tena saro-dalana rehetra hatreny amin'ny fokontany tsiraray. Fiara-miasan'ny komina sy ny fiadidian'ny faritra Analamanga no ahafana nanao izany. Maro ireo lalam-paritra mila fanamboarana ny solombavam-bahoaka Anambohitra Atrimo Rabenirina Mamy. Azo atao tsara ny sy ny fiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny famitana izany amin'ny lalana sy ady saingy mila fandrindrana mialoha izany. Ankoatrany teto Imery Mandroso efa nazo ny anjarany ihany koa ny tao anosiala ary paka amin'ny komina maro hafa izany raha ny fanazavana. Fanadiadiana nataony Tahiriniana. Ivany olana ny Imery Mandroso distrika Anambohitra Atrimo manomboka izao amin'ny fahafitan'ireo lalana mampifandray azy amin'ny fokontany maro. Ny fiadidian'ny faritra Analamanga no mamatsy fitaovana lehibe tahaka ny engin fa ny fokon'olona rehetra kosa ny miara-mientana amin'ny famatsiana solika ireo fiarabe ireo hamitana ny asa. Raha ny vinavinan'ny komina mety ahatratra 10 kilometatra ny lalana ho vita amin'izany. Raha vinavinan'ny komina dia mety ahatratra tany amin'ny 50 kilometatra satria maromaro eo fokontany mitsofoka
izay mbola ezana ny avy tany izany ary efa vonona koa ireo président pokotany izay anentana ny vahoakany amin'ny fandraisana ndraikitra amin'ny resaka gazoalina raha mbola hoe atao natao fatra zany dia ezana iny navitana anazy na mitsofoka amin'ny fokotany azy. Misy ireo lala-paritany ahafana miditra amin'ny komina mila fanamboarana ho nisy olom-bavam-bahoaka Rabenirina Mamy. Nandrososi-kevitra ny tenany nisy ny fiara-miasa eo amin'ny rehetra amin'ny famotana izany na ny komina na ny faritra na ny distrika mila fanomanana mialoha nefa izany ho ny fanamafisana. Raha miala eo amin'ny renivohitra ny distrika Ambohidratrimo dia misy hatrany amin'ny 40 kilometatra ny halavan'ny lalana mandrapatonga ny amin'ny commune Ambato. Ary izany no anaovana isoso-kevitra ny amin'ny hoe ny lalana ray manontolo iny izay marihana fa lala-paritany ilay natsoina hoe route d'intérêt provincial izay ahafahana miditra amin'ireny commune isan-karazany eny ambanivohitra an'ireny no tokony iarahana mijery. Efa nanao soso-kevitra izay tany alohany amin'ny hoe satria somary fanilahana kely miandraikitra an'izy ireny ny commune raha teto tsy manana teti-bola mahazaka an'ireny dia nanosokevitra izay ny amin'ny hoe raha ohatra ka manana fahafahana manao ihany ny faritra Analamanga, raha manana teti-bola ahafahana miara-miasa ny faritra sy ny commune dia avadika ho lala-paritra izy ireny mba hanamora ny fanatanterahana sy ny fiaraha-miasa amin'izany asa rehetrarehetra izany. Fa ankoatr'izay izahay dia vonona ihany koa izaho amin'ny mahasolo-bavam-bahoaka raha ohatra ka voalamina mialoha ny mety tety andro amin'ny fanatanterahana ny asa toy ireny ohatra hoe azo eritreretina dia mialoha ho amin'ny taona ho avy fanatanterahana an'izany dia azo atao ny mampiditra ny fandraisana anjara ara-tsolika ohatra any anatin'ny fampiasana ny vola misy ady. Tapany avaratra fiatomoan'ny fidirana amin'ny komina 5 ambiny any amin'ny farany avaratra amin'ny distrika Ambohidratrimo Imery Mandroso. Ankoatra ny mahazava-dehibe ny fanamboaran-dalana anaovan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana antso ihany koa ny fahavakisan'ny fefoloha izay manondraka ny tanimbary ponina. Raha ny fefoloha vaky dia hita fa betsaka dia betsaka tokoa. Misy toerana anankitelo sa efatra vaky ary tena misy fiatraikany amin'ny vahoaka tokoa izy io amin'ny fambolena. Ary mamaky ny lalana eo amin'ny Imery Mandroso mety mankany Ambatorana izay manakaiky ny lalambe mikodana dia misy rade izay tokony andraisana andraikitra satria ny rano mitondraka amin'iny dia mamaky ny lalana izany ny anaovana izany rade izany. Taoriany teny Anosiala natomboka androany asa fanamboarana amin'ny komina Imery Mandroso samy amin'ny distrika Ambohidratrimo. Tsisy adino ny komina rehetra ary tsy ny lalana ihany fa atao laram-pamiaina ireo asa tena mahakasika ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Lafim-baovao hafa tanteraka taoriany didi-pitsarana nanaisitra ny ben'ny tanàna lanta amin'ny Alabato ateo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra dia nametraka requête teo anivon'ny fitsarana tapon'ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo mitaky ny anohizan'izy ireo ny asa mampanolotsaina azy. Androany niakatra fitsarana ny rarary tsy miova tamin'ny didina avoakan'ny fitsarana. Mijanona amin'ny asany avokoa ireo mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny fividianana farany teo. Fatao laharam-pamiaina ny fiarovana ny fahalalany asa fanaovan-gazety hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina androany. Profon'izany ny fanolorana ireo karazan-dalàna roa eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nanomboka androany ary farana ny volana Jona izany. Teny manentanaentana manamarika ny fankalazana ny hoe manorina ny ho avy ao anaty fandriampahalemana. Fanadihadiana entiny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny mbola hafatsara. Nandritra ny 10 taona farany dia miaka midina ny laharan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahalalany asa fanaovan-gazety hoy ny solitena ny Reporters sans frontières eto Madagasikara Randy Doni miankina betsaka amin'ny fitondrana mijoro io filaharany io raha ny fanazavana manana ny maha-izy azy anefa ny mpanao gazety malagasy aprofon'izany ny fahazahoany ireo mpanao gazety sasany doka iraisam-pirenena maromaro ho fantatra amin'ny 3 Mey ho avy zao ny filaharana vaovao ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ho an'ny taona 2024 izay fototra amin'ireo zava-nisy nandritra io io na mafisiny afany fanarahana ny fenitra sy ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety no afana miantoka ny kalitao ny faleovantena ny mpanao gazety. Fataorinany
valon'ny sy roa arivo izy zany nidina be mihitsy zay ny tendance aloha nidina be manantentsika mba hivoaka zao filarana vaovao amin'ny 3 mai hoe mba hiatsara le izy mba hisy tendance hiakatra amin'izay satria tatrato aloha taoriny taona ty fotoana fanavoazany ity dia hita fa hoe tsy nisy tele gazety nakaty na mpanao gazety gadraina tsy misy zay fa azotsika hoe nisy fahalalana ihany ka manantentsika fa hoe hiakatra nizy fa io nge le efanay zany raha tiako mampiana ihany fa mivaly ny filarana hivoaka amin'ny 3 mai dia nifototra amin'ny zava-nisy tamin'ny heritaona 2025 tsika rehetra okotsika nampanao gazety malagasy dia okotsika hiezaka foana hitandro aroitsy ny anak'Andriamaso ny fahalalana sy ary zany efa dia mifototra amin'ny fahaizantsika manao ny asantsika. Isan'ireo asan'ny forona eo amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety ao anatin'izao fanatontoloan'izao ny gazety Anabaka andraikitra lehibe ny miandry azy ireo satria mila fitandremana sy mila mampiseho ny mahamatianina ihany koa amin'ny fanaparitahana vaovao eny anivo ny tambazotra ny tserasera efa misy araka izany ny fiofanana omena ireo mpanao gazety Anabaka irosona amin'ny sehatra matianina kokoa ary indrindra hiavahana amin'ireo olotsotra mpampiasa tambazotra. Fomba namana an'izay zao dia io le hoe fanamafisana fiofanana ho an'ny mpanao gazety ny antserasera tsirairay rehefa ampy ny fiofanana azony dia ainy foana migereny io tsy tonga izy dia mamoaka hoe vaovao feno fa matetika hita hoe eo ampanangonana ny vaovao izahay fa alefa aloha le ohatra sary na ny ohatra zany dia mitohy ihany izy avy eo zay zany tena ny mpanao gazety antserasera zany tsy natao hoe avany amin'ny mihitsy ny famoahana vaovao diso fa tsy maintsy mifototra amin'ireo sihatra fanamarinam-baovao ireo foantsika. Lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana ny fanomezana sy fiarovana ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety araka ny nambara ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fentsoa androany anao mafisy ny fahefa eo anivon'ny filakevitra ny ministra ny volan-dalàna nasy-pantsiana momba ny serasera sy ny haino vakijery ary kasaina petraka hodinian'ny anteny meram-pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana Mey sy Jiona ho avy io izany. Anisan'ny fanavaozana andrasana ny famaritana mazava ny atao hoe mpanao gazety matianina anavahana azy amin'ireo sokajina sa hafa atao ny lanceur d'alerte ny créateur de contenu na ny influenceur izay ezahana samianana ny sata manokana. Ny ady izay nataontsika voalohany dia ny hoe fanagadrana ny mpanao gazety amin'ny lahatsoratra na ny vaovao izay avoakany. Ekena fa nisy ny lalàna teo aloha izay milaza fa tsy migadra ny mpanao gazety fa kosa misy lamandy 10 millions d'ariary ohatra hatrany amin'ny 100 millions d'ariary ny lamandy tsika mpanao gazety amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny mpanao gazety andohan'izany lamandy izany nefany manodidina ny 2 hetsy 3 hetsy raha mbo indrindra ny karama mpanao gazety eto Madagasikara. Mbola misy aza lazaiko aminareo 10 alina sy 2 hetsy ny karama mpanao gazety any amin'ny sehatra tsy miankina any dia nikitikisika zany voalohany anio lalàna mifehan'ny serasera sy ny haino vakijery io. No mafisany fa tsy adina ao anatin'izany fanatsaran'izany ny fanamafisana ny tsy fiakinan-dohany ho lavitra ny mpanao gazety amin'ny ministera izao fankalazan'izao dia ho mariana manokana amin'ny fanomezana maro-boninahitra ireo mpanao gazety efa nisehatra nandritra ny 10 taona no mihoatra eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpanao gazety na ireo efa amperinasa na ireo mbola mpianatra hifarana ny 9 Jona ny fanamariana. Eo amin'ny sehatry ny fananantany nandrangaranga ny arovana mafy ireo tena tompon-tany ny minitry ny fanajariana tany androany ary nanamafy fa hoentitra ny fepetra ho raisiny amin'ny olana mitranga amin'ny fananantany. Fantatra izany nandritra ny atrikasa fokonandoham-pirenena ho an'ny firaisamon'ny pirenena misehatra amin'ny fananantany sy ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny SIF atrikasa izay aritra roa andro mampifondrona ireo firaisamon'ny pirenena maro avy amin'ny faritra tanjona ny ampitovy fomba fijery amin'ny rehetra amin'ny lafin'ny fitantanana ny fananantany indrindra ny amoahana feikevitra na sosikevitra iraisana anampiana anatsarana ny fitantanana ny fananantany. Fanampanazavana eo amin'ny sariny ny aritanjona. Manana zoni malagasy sitraka ny taniny ary medika arovana adidin'ny fanjakana kosa ny manatanteraka izany. Matoa misy ny atitany dia misy mahitahita ary misy ihany koa ny mangalatra. Fanambarany ministra misana ny fananantany ireo. Tena miangavy atsika malagasy mihitsy asahy mba hambahan'ity olana ty ary ho henjagna ny ataontsika amina tompona ndraiky mpanjakana zay tena mahatonga an'ity olana ty. Misy olona mpandova zao handova ny tany Loveny
nefa de resy zany tsy rariny eny zany ahoana ny franchisevantsika an'izay misy a ny olona zay hita fa tena tompony tany resy any amin'ny fitsarana ahoana ny anakanantsika ny fitsarana tsy hanao ny didiny satria ny ahy zany a tsy le soratra rataratasy hoe zao ny didy zany tsy manan-kery amiko fa ny marina tena tompony iny ny tompony misy satria ny rara-pitsarana misy amin'ireo rara olana tany no miandry didi-pitsarana mivoaka efa mantaonany maro kanefa mbola tsy ny tompony ihany no mivoaka mpandresy amin'ireo rara sasany efa misy ny sosikevitra hanangarana ny komity eo anivon'ny distrika izay efa misy rafitra radalana na OMC idina ifotony rehefa misy ady tany mifampiraraha amin'ny vahoaka mijery ny marina fa tsy mionona fotsiny amin'ny didi-pitsarana hoy ny fanamafisana izy tapaka ny rehetra ao anatin'izany any fotony no tandirainy efa misy sosikevitra moa fa mandrafitra ny texte zay ao tsy zay misy le efa ho vita ny komity azo atsangana au niveau district manarakaraka ny zavatra réglementaire dia ny rafitra OMC ny rafitra OMC ahitana ny lehibe ny district misy procureur représenté tribunal misy représentana 3 forces gendarme police miaramila satria indray misy ordre d'expulsion regny zany moa ny atao hoe MO état major mixte opérationnel de élargie izy OMC élargie rohatra ka membre OMC igny resaka fananantany de miampy anay amin'ny fananantany ka reny zany rehefa misy ady tany tena makotroka any amin'ny district n'ambanivohitra reny nasena midiny fampiraraha amin'ny vahoaka mijery mihitsy manao kabary mihitsy zala amin'ny kabardina rehefa tafavoaka eo fa tiany marina iny terentsika hazon'le tany tatsika tsy ionona amin'ity didi-pitsarana ty nambarany fa tsy mahavaho ny olona ny fananantany ny lalàna misy eto Madagasikara ny laza izy fa fomba hafatakina amin'ny rehetra manany olana ny fanajanany sy ny fampiarana ny rariny sy ny mariny petsaka ny mpitsara manao ny asany fa matoa mbola petsaka ny olona mitaraina dikan'izany misy tsy aradrariny le fitsarana misy tsy aradrariny io zany olana tena raha voavahany eo amin'ny fitsarana lamina ny resaka ady tany fa tsy rariny de tsy rariny ny rariny ihany zany tokony baiko atsika io lalàna io taratasy atsika manoratra io azovana io fa zay zavatra rariny zay ihany rehefa totozy izao fokanandoha izao dia everina fa hitovy fomba fijery ny rehetra eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny fananantany ka izy fekevitra na sosikevitra iraisana anampina anatsarana ny fitantanana ny fananantany fa isan'ireo nandray anjara tamin'ny tolona natao teto amin'ny firenena ny mpandrarany fonja ny volana septambra 2024 lasa teo taoriny fandraisany ministry ny fitsarana ny fahefana dia nisy ny fifanarana nataon'ny rotonta anatsarana ity sehatra ity arapetraka olona rampamiana izany raha nambarany sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana izay misahana mivantana ny mpandrarany fonja mbola tsy ampy ny isan'ny mpandrarany fonja raha oharina amin'ny isan'ny voafonja eto Madagasikara ka mila anaovana ezaka izany ho ny sandika ny mpandrarany fonja Narcisse Karazavy mbola afa-tsara no atsaraina andrafitra mifeny fitantanana ny fonja eto Madagasikara tao aorian'ny fifampidiniana natao teo anivon'ny ministera ny fitsarana araka ny fanazavany sekretera jeneraly nyity ministera ity nambarany fa ilaina ny fanavaozana andrafitra sy ny lalàna mba ahafahana manatratra ny tanjona napetraka amin'ny fandrarana ny fonja efa hitataratra kehitriny ny fivoarana amin'ny fandrindrana sy ny fitantanana ireo fonja manerana ny nosy na dia mbola misy azy ireo olana sy fanambiatrehana isanandro eo amin'ny sehatra io misy izay hoe mety tsy fahatomombanana tao anatin'izay rafi-pivakionana ny administration pénitentiaire izay ny voalohany indrindra no natao dia namerina indray an'izay ataontsika amin'ny terme technique angambany hoe commandement unique izany hoe ny baiko mpitondrana rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa dia ny aingo avy any amin'ny directeur général de l'administration pénitentiaire ny fanajana an'izay discipline sy rafitra izay no fototra voalohany indrindra ahafahantsika ao anatin'ny fandrarana ny fonja manatanteraka sy manatratra ny tanjona izay ankinina amin'ny fandrarana ny fonja dia ny voalohany indrindra aloha ny tsy fisian'ny lositra tsy fisian'ny fonja vaky ary ao anatin'izay fandrindrana
an'izay no ahafahantsika manatanteraka an'izay voalohany indrindra. 30 ireo fonja manerana ny Madagasikara ankehitriny, saingy mbola misy distrika sasany toy ny Antsalova sy Morafeno be no tsy manana fitsarana sy toeram-pamonjana ka manana sarotra ny fikarakarana ny raharaham-pitsarana sy ny fitantanana ireo voafonja. Raha ny fenitra iray sampirenena dia voafonja 10 isaky ny mpandrarahany fonja iray, kanefa raha ny zava-misy eto an-toerana dia mpandrarahany fonja iray misana voafonja 10 mahery, vokatry ny fitombony isan'ny voafonja isan'andro. Manoloana izany, mitaky ny fanamafisana ny fepetra ny syndicat ny mpandrarahany fonja, indrindra amin'ny fanomezana poste budgétaire sy fitaovana ilaina amin'ny asa. Tena tsy ampy ny mpiasa isahana ny fiambenana eny anivon'ireny fonja ireny, mbola naovany amin'ny fahavoatrany fitondram-panjakana mahefa hanampy amaly an'ireo fitakiana hatramin'izay hoe atombo isan'ny mpandrarahany fonja ary mangataka izay fanomezana ny poste budgétaire amin'ity taona ity tsika atoato iroso amin'ny loi de finance rectificatif eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Zany zavatra zany dia mbola angatahana fanomezana ny poste budgétaire hamenona ny mpiasa eny anivon'ireny fonja maro samihafa ireny. Hitantsika araka ny tenin'ny tale général ny école nationale d'administration pénitentiaire teo fa tena tsy ampy ny mpiasa amin'izao fotoana izao satria raha ohatra ka ny mpandrarahany fonja iray no tokony isahana voafonja 3 na 4 araka ny norme internationale eto Madagasikara dia mpandrarahany fonja iray misahana voafonja mahery 10. Maro ireo fanampy miandry ireo mpandrarahany fonja vaovao nivoaka tamin'ny fianarana ho kosa ny tale général ny mpandrarahany fonja efa nivolavonay ny fanaraka amin'ny zava-misy eo anivon'ny fonja ny fiofanana nomena azy ireo ary akoatra ny fampiofanana amin'ny lafin'ny vatana dia efa tafiditra ao anatin'ny fiofanana izay nataon'ireo mpianatra ihany koa ny fifandraisana amin'ireo voafonja. Ny fanamboarana nandritra ny fandraisam-pitenena teo moa zany dia maro le ataoko hoe dia miandry ny mpianatra satria ny fampiofanana koa dia efa novolavolaina ifanaraka amin'izay ataoko hoe asa miandry an'izareo zay. Voalohany ny fitandroana ny fandriam-pahaleman'ny fonja, faharoa ny paikady hoentina manatanteraka n'ilay fanomanana ny fiverenan'ny fonja eny anivon'ny fiarahamonina sy ny ataontsika hoe fananana fitondratena mendrika mpanantanterana zay asa zay. Ny fampiofanana rehetra rany dia ahitana an'izay volet rehetrarehetra zay akoatra ny volet resaka épreuve physique sportive zay antony nametrahana an'izao ataontsika hoe parcours d'obstacle. Nivoaka ny farany herinandro teo ny mpianatra andiany fanilo nahavitany fianarana ho agent pénitentiaire rehefa niofana nandritra ny 12 volana. Iparitaka manerana ireo fonja manerana ny Madagasikara izy ireo anampisa ireo mpandrarahany fonja efa amperinasa raha ny fanazavana. Vaovao ny kolotsaina n'olotra segoavana nasongadinana ny kolotsaina malagasy amin'ny sehatry ny mozika enika finoana mpiangala ary manatalenta manokana momba ny lokanga ny valome izao ao anatin'ny kilasy gasy andia ny faharoa tanjona mandritra izany anandratra avy ny talenta ny tanora malagasy ho fantatra izao tontolo izao indrindra anamafisana ny fahafahany malagasy rehetra resy lahatra amin'ny marena ny kolotsaina ananany ka ho sarotiny amin'izany. Fanadiadina. Ambiny folotony enika finoana razafy mahefa manatalenta manokana ary nianatra lokanga aseho amin'ny alalany iseho goavana ny talentany ny valome izao anatin'ny kilasy gasy andihany faharoa hiavaka amin'izany fahaiza maneho teknika ny traikefarapana ny famatorana indrindra ny ehona ny fahaizana orearian'ny malagasy manerana izao tontolo izao izy raha roa miavaka ny fotoana mandritra izany. Tapany voalohany gadona klasika izay anehoana ny fahaizana momba ny lokanga sy momba ny klasika satria ny klasika zany no afolenta asa atao hoe anehoana ny teknika rehetra momba ny lokanga ary ny gadona ny tapany faharoa dia ny gadona malagasy
migadina malagasy a zay tena angadiny jejy muzika satria sady manao fikarohana izy manao ny arrangement manao ny orchestration no mamorona ihany koa rehefa ilaina dia ny traikefa azo avy amin'ny klasika dia nanampiana sy nanatsarana ny gadina malagasy ny hira malagasy dia tsy mamony velively fa vao maika raha manandratra ny fanahy malagasy ao anaty. Tanjona mandritra ity hetsika ity ny anandratra avy ny talentany tanora malagasy ho fantatra izao tontolo izao indrindra anamafisana ny fahafahany malagasy rehetra resy lahatra amin'ny maharena ny kolontsaina ananany ka ho sarotony amin'izany. Loatra aloha dia tsy misy gadona malagasy ao anatiny any satria iny ao amin'ny YouTube ny tena zavatra enony fa zay mahatonga ny jejo tena hoe miezaka mafy ny fototra aloha fa rehefa tsy manana fototra ianao dia tsy afaka velatra ny fototra ny mampatsara anao dia ny fototra ny velarana dia zay zany ao anatin'ny tanjony jejo hoe mampiseho zavatra tsara ahafahan'le malagasy indrindra ny tanora malagasy hoe zagasy. Tanjona dia ny famoahana ny endrika finoana satria izany tena tsy ny tanjona tena tiana tratrarina dia ny hanohy izany gadona malagasy zany eraky Madagasikara sy ampahafantatra izany maneraka ny zao tontolo izao dia manampy anazy zany na araboly zany na aratraikefa izany concert izany ary ny tanjony jejo manokana dia ampahafantatra ny olona rehetra izay afaka mijery fa tsara ny hira malagasy. Hira 20 no aseho ny endrika ny finoana mandritra ity seho ity ka hita mandritra izany ireo hira mampiavaka ny faritra rehetra. Maresaka avy any ivelany nisy nikasa moindray ny filoha amerikana Donald Trump ny 20 aprily lasa teo nandritra ny lanonana lehibe fanoisan-taona tao amin'ny hotely lehibe iray tao Washington niteraka resabe tanantoerana sy maneran-tany ity zavantranga ny aliny sabotsy lasa teo ity fanampanazavana. Baso mipoaka no nanaitra ny rehetra tao amin'ny hotely lehibe iray tao Washington nandritra ny lanonana ny vondronan'ireo mpanefoefo tompon'andraikitra ara-panjakana amerikanina mpanao gazety no nisy nitifitra fikasana hamonoana ny filoha amerikanina ka nihesika tao anatin'ny fotoana fohy avokoa ireo rasa mankaika rehetra. Apoty zay dia nisorona tao amin'ny Hilton Hotel ny filoha amerikanina mivady sy ireo délégation hafa. Araka ny tatitra dia nisy lehilahy iray tsikaritra fa nahavita nanakaiky ny toerana misy ny filoha ary nampiresaka ny filoha sy ny manodidina azy tamin'ny fomba mampiasa azy ary voalaza fa mety ho nanao fandrahonana amin'ireo olo manakaza sy ny filoha amerikanina. Lehilahy iray raika amby 30 taona antsoina hoe Cole Thomas Allen no voasambotra voalaza fa izy no nitifitra. Araka ny fanadihadiana dia profesora ary ingénieur mantianina ity lehilahy voasambotra ity. Tsy mbola nanana raharaham-pisarana na atao tantaratasy maloto ny tenany. Fandiminy izao no nisy nikasa hamono ny filoha amerikanina teo ohatra ny tamin'ny fampelezan-kevitra nataony Donald Trump ny taona 2024. Rasa ivina ihany koa ny volana mars 2027 tao amin'ny hôtel Hilton tao Washington ihany koa no efa nisy fikasana hamono ny filoha teo aloha amerikanina Donald Reagan. Raha mbola eo mpanaovana ny fanadihadiana ny asepirin'ny zavantranga ireo mpitandro ny filaminana dia efa nilaza ny heviny ny filoha amerikanina Donald Trump orarota teorian'ny zavantranga. Matoky ny secret service sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tenany sady nanamafy fa sy ampiemitra azy amin'ny asany izany. Na dia voafehengana aza ny toetra raha dia mampiasa ity zavantranga ity fa na dia amin'ny toerana fisakafoanana azy dia mbola misy hatrany ny loza mety iseho amin'ny tompon'andraikitra ambony. Ao anatin'ny vanim-potoana iray ahitana fifanenjanana ara-politika sy fitomboan'ny fandrahonana toy izao dia misy ny zava-mitranga sy apoziny. Araka ny tatitra avy any toerana hatrany dia tsy misy ahina ny ain'i Donald Trump sy ireo vady aman-janany. Tsy mitsambotra ny toetra iray raisam-pirenena indrindra ny mahakasika ny ady any Moyen-Orient any Pakistan ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina ary avy eo dia hiazo any Rosia ny tenany ifampidinika amin'ny filoha rosianina etsy ankilany dia mbola mitohatra ny kosa ny fanafiana ao Moyen-Orient. Fanadedy. Niverina tany Pakistan indray ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina Abba Arachi rehefa nisitaka kely noho ny fiovandrafitra tampoka tamin'ny fifampiresahana nokasaina atao tamin'ny solontenany Amerikanina. Araka ny tatitra, niala tao Islamabad Abba Arachi
taoriny ny fanapahan-kevitra tampoka avy amin'ny filoha amerikanina Donald Trump izay nilaza fa hanafoanany diany sy ny fifampiresahana kasaina hatao an'i Pakistan. Tao anatin'izany dia voalaza fa nandefa hafatra antsoratra ho an'ny Washington i Teheran tamin'ny alalan'ny Pakistan fa sy fifampiresahana mivantana amin'ny États-Unis no atao fa famaritana ireo fisipika mena sy azo ihoarana amin'ny raharaha toy ny programa nukleary sy ny fandalovana ao amin'ny Détroit d'Ormuz. Sy mazava hatreto ny fanapahan-kevitra Iran raha hiverina na sy amin'ny fifampirarahana ara-diplomatika amin'ny Washington. Naneho fisalasalana momba ny tsy fahavononan'ny États-Unis amin'izany koa Iran. Aorian'ny fitsidiana ny Pakistan dia hiazo an'ny Russie ny ministry ny raha rambahiniranyanina hiaona amin'ny Vladimir Poutine hiresaka momba ny krizy ao Moyen-Orient. Raha sy hivina nanao hesika an-dranomasina tao amin'ny Détroit d'Ormuz izay toerana stratezika amin'ny fitaterana solika maneran-tany voahaingana indray Iran. Nisy fanakanana sy fisamborana sambo tamin'ny alalan'ny fanafiana mivantana ka niteraka fikorotanana teo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina izany ka nampiakatra indray ny ambana ho amin'ny krizy ara-toekarena maneran-tany. Ny fanindry tamin'io fanafiana nataon'ny Iran io no nandefasan'ny praiminisitra israelianina Benyamin Netanyahu baiko ny andefasana fanafiana vaovao hanoherana ny hesika libanais. Etsakilany nisy nikasahamony koa ny filoha amerikanina Donald Trump ny aliny 15 aprily lasa teo tao amin'ny hôtel Wilton tao Washington. Ao anatin'izany toe-zavatra mifamaofao izany dia mazava fa mbola sarotra ny hisin'ny fitoniana ao Moyen-Orient makafaka hatrany ny sy fifampitokisana sy ny ahiahy misy eo amin'ny mpifanandrina. Farany amin'ny tranga hafakely ny fifaninanana mitendry gitara tsy misy sy ny momba ny Anthony Lofredo ireo indray no zaraina amintsika amin'ity anio ity arahoary. Air Guitar Awards Championships no anaran'ity fifaninanana hafakely ity. Fifaninanana iraisam-pirenena atao an'ny Finlande isa-taona hatramin'ny taona 1970 makaty. Na dia voalaza aza fa fifaninanana mitendry gitara no atao dia tsy mampiasa gitara ny mpifaninana fa tonga dia miakatra antsehatra ka manao fiesika toy ny mitendry gitara ary manaraka izay hira mandeha eo. Tsy fahaizana mozika no hitsarana fa ny fahaizana miaina ilay hira mandeha, ny fahaizana mampifanaraka ny fiesika ny tanana sy ny vatana ary ny fahasahiana sy ny fahaizana mampiseho ny fihetseha-po imason'ny mpijery. Na dia atao mampimehaiza ity lalao ity dia misy fitsipika enjana sy mpitsara matianina. Natao hampielezana ny fandriampahalemana maneran-tany ity karazam-pifaninanana hafakely ity. Ny teny filamatra izy ireo dia ny hoe Make Air Not War. Adika tsotsotra hoe afaka mampiray ny olona ny fifaliana sy ny fahaizana mamorona ary tsy mila fitaovana lafo vidy akory izany. Olona maro avy amin'ny firenena samihafa no mivory any Finlande isa-taona hanao toy fifaninanana hafahafa nefa mahavariana ity. Teratany Frantsay fantatra amin'nisy olona anarana hoe Black Alien i Anthony Lofredo. Iray amin'ireo olona malaza amin'ny fanovana vatana tafahoatra i Anthony Lofredo, hany ka tena mampiavaka azy izany sy itovizany amin'ny olon-drehetra. Teraka sy lehibe tany Frantsa ny tenany ary talohan'ny nanomboan'ny fanovana endrika dia niaina fiainana sotra toy ny olon-drehetra izy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka liana tamin'ny fanovana vatana i Lofredo, izany hoe hanova na hanasara ny vatan'olombelona mihoatra ny fetrany mahazatra. Nanomboany azy ny fanovana tsikelikely ny endriny tamin'ny taona 2014 ka anisan'ny fanovana nataony voalohany ny fanisorana ny orona. Atao aorianan'izay no tohizany ihany koa ny fanovana ny vatany tamin'ny alalan'ny fanisorana ny molony sy ny ravitsofiny ary norakofa ny tomboka vasa na tatoazy mainty ny vatany manontolo. Tsy nijanona teo fa novai'ny Lofredo koa ny lelany ary namboary ny hanakaiky kokoa ny alien ny tareny. Haneho ny maizy azy amin'ny fomba tsy mahazatra ary hanapirofo fa afaka hanova tanteraka ny vatany ny olona iray raha tiany. Izany no antony nanosika ny Lofredo hanao izany. Sy fanovana bika manendrika fotsiny ny any Lofredo fa fomba fanehoana hevitra sy filozofia momba ny maholombelona sy ny hoavin'ny vatana. Noho ireo fanovana goavana nataon'ireo dia lasa malaza eran-tany Anthony Lofredo nefa koa niteraka ady hevitra maro. Na izany aza mijanona ho iray amin'ireo olona tena miavaka sy resahana indrindra amin'ny tontolon'ny fanovana endrika amam-bika ny tenany amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafo indray. Veloma tompoko.